ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha ary hiaraka hivavaka isika. Misaotra anao mandrakariva izay ry Tompo Rainay izay eny an-danitra ity ampiandohan'ny herinandro tahaka an'izao satria mbola endriky ny fitiavanao anay izany. Zava-dehibe aminay Tompo ny miaina sy ny velona miaraka aminao ary amin'ny androm-piainanay rehetra, ko amin'ny fanahinao masina anay hiasa aty anatinay. Ary Jesoa Kristy ombanay ihany koa ahafahanay manao ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo isika ry havana fa afaka niangona omaly ary mbola misaotra azy koa fa nomeny herinandro vaovao. Ny tena isaorana amin'ny Tompo dia izao ihany koa. Raha sitrapony ry havako dia mifarana amin'ity herinandro ity ny fandiniantsika ny roa hevitra hoe mampafantatra ny asan'ny Tompo ny soratra masina. Anio ary dia hoy izy tahaka ny fiantrahan'ny ray ny zanany no fiantrahan'i Jehovah izay matahotra azy. Salamo 7:17. Amin'izao vanim-potoanan'ny karimy izao, izay vanim-potoanan'ny fibebahana, dia miandry antsika fotsiny ilay Andriamanitra be fitiavana ry havako mba hanatona azy. Tsy Andriamanitra mpamorona fotsiny mantsy izy, fa ray ary tena tiany zanany, ka izay manatona azy amin'ny anaran'i Jesoa dia tsy misy nolaviny mihitsy. Manatona azy isika, mifona sy mibebaka ary atao marina amin'ny fo manontolo izany, dia mamindra fo amintsika izy. Tsarovy ange ny tenin'ny soratra masina manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no azo famindram-po. Ohabolana 20:20. Ry havako, amin'izao vanim-potoanan'ny karimy izao, mandritra ny 70 andro, izany hoe eo amin'ny 4 alahady eo izany dia miandry ianao ny Tompo. Aza manamary-tena, ndao hanetry tena, ndao hifona sy hibebaka marina ry havako mba hamindrano ny Tompo fo ka hiaina amin'ny fiainam-baovao rehefa tonga ihany koa ny Pasika, ilay nitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty. Dia mirary izay ary amin'ity herinandro vaovao ity, herinandro karimy, dia tsika izany karimy isan'andro, izany hoe mifady ny ratsy, mangataka famindram-po sy famelan-keloka, manatsara ny fiombonana sy ny firaisana amin'Andriamanitra, ary mitodika koa amin'ny fanampiana sy ny famonjena an'ireo izay mila vonjy amin'ny alalan'ny asa soa. Engan'izany rehetra izany ho eritreretintsika sy ho saintsaintsika ry havana ao anatin'izao vanim-potoanan'ny karimy izao, ary tomboka amin'ity herinandro vaovao ity izany. Dia ho aminao ny fiadanan'i Jesoa. Amen. Nandaontsika hivavaka ary. Dia misaotra anao ary izay Tompo amin'ny teninao mamporisika sy manentana anay ny amin'ny halehibehan'ny fitiavana. Dia ny fitiavanao Andriamanitra tsapanay tokoa ary fa indreto izay mpanota. Noho izany dia mametraka eo am-pelantananao ny atsipiriam-piainanay. Mamindrafo Tompo, ary rehefa manatona anao izay dia engane izay hanatona anao tokoa amin'ny fanetretena mba azahoanay famindram-po ao aminao. Ny herinandronay ity dia mbola tsaroanay hambavaka hatrany foana. Apetraka eo am-pelantananao. Raha misy ny tsy salama Tompo dia mba sitrahany irezy ireny. Raha misy manana olana samihafa amin'izao fiainana izao ka maizina aminy araka ny fitenin'ny tany aman-danitra, dia ianao Jesoa Kristy no aoka hampazava tahaka ny masoandro be nanaharika hamahan'ny olan'izy ireny mba ho voninahitra ao, ary izay manana fikasana tsara ho tanterahana amin'ity herinandro ity dia ianao hatanteraka izany araka ny sitraponao mba ho voninahitra ao ny fiainan'izay rehetra manatona anao ry Tompo. Dia amin'ny anaranao Jesoa no anaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.